Gastitan Taragas. Gastitan Taragas. Ratra lalina. Nosoratany Alondrano. Arliva Zoma Mirina. Mirina Arvony Tsiaro No anome aina ny tantara. nandray feo sy nanatotosa ny Arfi. Ratra lalina. Fa lasa izy ary kialakely iny. Raha matokotra amin'izao tsy miverina ihany ilay laza fa vetivety. Aleo aloha andeha han'la trano somba any ambadika any. Tsisy olona ty fa lasa izy ary. Nilaina! Nilaina! Io, Tamia! Fa makaizy kialakely ty e. Zato folo masoko mitazan-dreny be anao dia enao koa tampotampoka eo tsy hita hoe manjavona makaiza. Atao ivelany tao ihany ary ry dadabe fa nitsipina fandrehatra. Ka omeo kely aty ilay tambavoko ao apatanao fa lera tokony hisotroko azy zao e. Eny ary e, alefa alaiko vetivety. Angany ianao e. Ty ry dadabe ny tambavinao sady mbola nafana ilay izy fa nijanona tao am-patana tao foana. Fa manino ry dadabe? Tao sala amin'ny madito marikivy izany ilay izy ry kialakely e. Izany ve ry dadabe? Kivy izany lazaiko izany e. Fa oviana marina tokoa moa no natao. Tsy haiko hoe oviana fa bebe ny nanaingina an'io tao. Oviana izy ilay naniraka anao nakaharomba tany Antsinanana. Iny ve tsy afako maly? Ie, fako maly mihitsy iny. Hitako ny ratsy tsiro takan'izany ko. Ndana re tsy solio tambavika eo efa tsy sorontsony ty. Iry dia averenany ka. Izary dia tsy maintsy andeha akaromba aloha izany fa lany natao fangaron'ilay ariandro tao ilay izy ko. Arengany ianao fa sao dia ho tamin'ilay ramatoria ka ho tsetsy ho fanontaniana eto ahy. Lasa ary ahy e. Mba enzana koa nahazo ny dadabe teo ka sosy tambavy masiro. Lasa angamba nitratra an'izany dia nioka nandoa. Sady tambavy efa mangidy be iny dia mbola masiso koa. Nilaina! Oe, neny, manao ny neny? Ahoana kia? Iza ny ao an-trano ao? Aoka mama? Tsy ao izy zao fa zazy dadabe Hubert no ao. Fa lasa izy izy? Ary fa hoaiza alondry? Andeha akaromba anaovana tambaviny dadabe bebe indray lasa mivilany amin'ny entofana tsy ho masoka vao maraina teo. Fa aiza indriny moaka? Eza tamboly ka hiaraka amiko ngany eny. Dana ilay vaingana fa miandrindry eto ahy dia miaraka motsika avy eo. Malama ny kiraro ka sao dia tsikasina ny sombovokany vetivety ary tonga tia indray ny efa elaela tokoa izy tsy nandalo raha tsy izao indray zay ry neny efa vity ty dia avy aty lalana fa atiana kaiky. Aza miogaoga eo ka zareo raha tsy tapitra very fotsiny zavatra hoetindry. Kely fotsiny ndre ny latsaka ireny ndre ry neny tsy maninona izany io. Ody ry dada. Ndry fa izy zany e Mansoa. Za ihany ry dada. Manao anonareo aty? Ve Laurentia e Mansoa anao e. Vao teo mihitsy zao nilaina ny rako kely nakatambavy eny an-tsaha eny. Ka inao ny jato vaovaonao e. Efa mifanena teny an-dalana teny izay sy nilaina ka. Izy azy efa ao ambadika aoko manaingina an'ilay tambavy ao. Angamo dia misy vaovao be manao ahoana ry dada fa malahelo dia mba mitsidika e. Ve filera ramatoria koa nge natsoan'ilay zanaka ry zareo tsetsim dia lasa eny tamin'ny marainy. Mandraka izao mbola tsy miverina ihany. Dia tsy hay mihitsy hoe inona no mahataraiky azy eny. Eny tsy andraza angamba ry dada fa tonga dia resahako amin'ny dada koa ny tena atondiako. Fa inona fa misy inona?
Momba ny ilaina ry dada. Odry fa maninona izy sa tonga akazy ianao? Tsy izany ka tonga akaza fa momba ny fianarany. Tena aleo izy aloha ry dada mba hijanona amin'ity taona ity fa tena tsy araka ka. Ve zany aleo izy hijanona rehefa tsy araka aloha sady mba manampy endreny be mivarotra ihany koa amin'izay tsy efa mahay manoratra sy mamaky teny ve moa ziny? Eny mety izay mba tsy makakizy tsony koa rehefa eny an-tsena fa efa mba eo izy manampy. Dia efa izay zany zao raha naiky an'izany le raha matory na hanao ahoana indray ka izay koa no tena tsy andrasako azy fa sao izy dia ivazizotra be eo indraiko. Fantatra tsara mantsy ny toetra ny mamy tsy manaiky lembenana izany sady tsy resy-doika mihitsy. Aleo fa ampitaiko aminao iny vaovao ho eninao ihany izay heviny mahakasika an'izany. Dia tsy mianatra tsony mandrakizay zany ary neny? Mba manaitra koa kinareo ka miveriko fa efa le raha matory. No azo neniko ary tsy mianatra tsony ve izany ka efa izay enindry izay manampy amin'ny mamany an-tsena aloha indry izany. Zaho kosa veriny mbola te hianatra dia tena mbola tsy mahavita ninona angeriny izany diplôma BEPC izany. Izay tapaky ny lehibe no raha narikala kely ty efa vita tokony avy le tambavy sa nozana menimena mamory resaka aty indray? Efa voatoko ka. Ary lasa mizaha loka ny an-tsena amin'izay efa ataondro ny andro. Andao aky dia miaraka mivoaka antsika mianaka. Tonga tsy andro sakafo zato ianao. Tena aleo andeha aloha ry dada ka amin'ny fandalovako manaraka mijanona amin'ny sakafo. Eny ary amin'ny manaraka izany. Gasty Tantara Gasy. Saory ny ilaina mbola sahirana be ny eny fa tsy hoe tsy hianatra mandrakizay akory ndry. Eny fa vezo taom-pianarana rengy izany tsy ampafirin'ny olona efa 7 taona reny angendry vao manala baka kotikoti io anefa tsy taraiky izany drina dia mijanona kely eritaona azy. Ka hitan'ny eny mba tsara koa ny ely mitoy aiza kosa ve dia namako izany efa premiera dia izaho mbola seconde foana ny 2 taona. Tsy maninona izany retsy sady aza dia tia mifaninanina izany amin'ny fiainana fa tsy mitovy ny fari-piainana akory. Angamo izany mifaninana fa mba miteny aleoko koa mitoto izay tapatapaka mba manan-kery fandaminana kia tsy misy miteny tsy hampianatra indritsony ao akory fa mba miandry kely fotsiny aloha mazava. Zaho moa afaka ny anao ina fa rehefa izay no izy dia izay mba faniriana koa ny anahy iny. Sady efa tonga tao am-piantsonana ihany koa ty fa dia izay aloha fa velomindry dia ty misy vola kely ataondry gote aloha mandra-pandaloko indray misaotra ny eny velominy eny. Velomindry dia tandremo ny vola tsenana sao adino Foi tia tokoana na dia efa eny manento eto ny tambavy ny lerangaty. Fa naninona raha matotiana hoe labe tany ianao fa angarangaty tsy loza. Fa loza hoana fa nisy inona? Tsy efa hoe loza ka tsy lazaina izay tokony lazaina fa tsy lozaloza eran-trano eo. Ka izao mato ny eny totera dia tsy maintsy midina any ambanivohitra izany ny ray amintsika roa miaraka amin'ny marika menakavy mamita ny didy any. Sady miaraka amin'izy menakavy dia mba tsy mandofirena tôbila aloha. Zany dia ahoana ny atao amin'izany? Ka izay mihitsy mampiady ny saiko eto hoe zasa ianao no mandeha raha momba ny tômobilina iray dia efa vita resaka tamin'ny maraina izany fa miaraka amin'ny zareo izany. Efa vokotaona ihany koa ny le raha matoy iny. Izay aloha tokony efa hitsofana mozika aza fa tsy hita manena intsony. Tsy efa 12 taona moa izy iny. Anohany mihitsy. Ka taloha koa nge ho ny eny taona ny zaza vao anamboarana kopia naterahany. Izany hoe mbola mihoatra an'izay izany izy iny. Efa tsy izany aloha izao ny olana rangaty fa ianao ty tsy afaka amin'ny voyage ty dia tsy maintsy zaho izany no mandeha. Fa inona ny olana amin'izany nonosy
sady efa hainao tsara ny aretina mahazo ahy dia mbola hosahana ihany ny andefa any. Dia efa izah zany e. Ary fanakaizy ny ilaina. Lasa ny zalo kilao nataondroany izy. Dia izao tokoa ry nonosy a. Misy inona? Tonga dia tokoa Laurentien fa ianao ela tany dia tsy andriny. Fa inona hono ny atindihany? Tsy arany hono ny fianaran'ny ilaina ka janona aloha izay amin'ity taom-pianarana ity. Maninona tsara hoe ry le rangahy? Ka zany efa nilazaiko ianao izany kinina indray. Na manjarina renina koa tianao. Tsy ekeko kosa zany rangahy a. Izy foana ny teo deraina nanampy madinidinika ny amombany zaza iny. Fa raha iny zaza iny dia fony izy vao 9 volana no nariny teto amintsika dia efa niraisitsika tanana momba anazy iray manontolo. Hitantsika iny. Dia ahoana hozy ianao tamin'izany ka? Ko rehefa tsy manana izy, inona moa ny anereko azy amin'izany sady mety ihany izany dia amin'izay koa mba misy manampy ianao any an-tsena. Mba tsy mamoaka volana karaha-manaka izy mpanafy mihitsy. Rangahy tena tsisy saina mihitsy. Fa ahoana koa? Ny fahiran'ity amin'ilay karaha-manankizy no andeha hanomana ny aveniran-jaza. Misy saila rangahy fa tsy hitondra vola ilevina akory. Fa inona koa mahazanokara tonaka ity e? Inona ny idirany tsy hitondra vola ilevina amin'izany sa efa hiriny ty ho faty ah? Mevera tena efa ataony fitiavaka rena amin'ny porony. Efa tonga ato bebe. Eny retsy efa navita nanokon-doka angandry? Efa vita. Fa nanina hoa bebe ny elabe tany andromarika tany fony. Misy maty retsy any ambanivohitra dia ny fandinika momba an'izany teny na ela. Tonga teo aneneny ry bebe. Efa notenen'ny dadabe amin'ny bebe nga izany? Efa noteneniny aka. Dia zaho tsy mianatra tsondro bebe fa tsy araka ny eny a. Tsy misy an'izany fa tsy hianatra ahoana e. Aleo aloha vity ty adidy ty dia hita tsara izay atao fa tsy misy an'izany tsy mianatra izany eo. Zalozana miresaka io fa jereo ilay anona ny an-dakozia fa mare fofona inga zaza any e. Inona koa makizitina ny lerangahy ty e. Aleo ki fa jereko ry ny ilaina fa andana mba avady vetivety ilay varetsy tokotany a. Ataovy amin'ny kifafa a? Eny azy e. Midira amin'izay misakafo akia. Avy eo indray toizana izay tsy vita. Midina koa aty rangahy ty sakafo a. Hoafana sa tanana vetivety. Dia mitondra rano vola Ka zao e. Raha pitsy vao mangiran-dratsy izay dia efa hiala ty. Anomana ny entako aho vao mitsahatra eo tsika. Dia apetrako eo ny vola ilainareo mianaka fa herinandro eo aho zany mijanona any. Bebe no andeha. Zany mandeha fa Hubert mbola tsy mahazaka voyage. Efa ataovy ihany ny fialantsiny hoe tsy afa-manao fa tsy salamy e. So lazay lingama fa tsy manao didy indray. Izy zavatra efa fantany izany. Sady efa ao anaty alahelo koa ve izy dia mbola hisy fotoana eritreretana izany filerangahy tiako. Dia herinandro be izao izany tsika tsy mivarotra ary bebe. Ka tsy hitantsina fa adity azo elana retsy a. Ary raha zaho any no mivarotra e. Mety izay. Ianao no mivarotra dia any ianao. Riva vao mody. Atanginao maraina fotsiny sakafoko. Vitanao ve izany ry ny ilaina? Aza manahy bebe fa vitako izany ka. Tsy ala ve mivarotra toy izay mipetraka fotsiny eto an-tanàna eto e. Dia efa izay fandaminanareo mianaka eo fa nareo no eto e. Dia andamina ny entana hoentiko raha maraina aloha. Tonga azy dadabe Hubert. Somary tratralina kely fa hariva teo koa vao tena nandeha ny tsena. Ay ve, ka dia mantana amin'izay manokana falina ny andro hoe. Dia loatra izay nalaza-ndra mataony an-tanàna. Dia izaho sy ny ilaina rery ny ato an-trano. Dia ny ilain'ity koa moa fakapanahy be. Miadongadonga mateo ty izany. Kay, sady kala kely ohatrany mbola masina kely hatreto. Zay mihitsy. Palako be kosa ny fijery ny dadabe Hubert teo iny ka.
ohatry mandinindinika raha tsy maso tsy mazavazava izany. Masaka ve izy ory ny ilaina? Kely sisa ry dadabe a. Aza mody taraiky be ohatran'izao tsy fa manjary alina vao mikenikenina. Izay anay dia vita e. Tia sakafon'ny dadabe dia tia ny rano. Ary izany ianao? Zaho to dia any amin'ny efitra fandriako no hinana fa raha maraina alaiko eo ny vilia. Ko maninona raha teny dadabe matory e? Tsy matahotra ve ianao ambany rery ao? Tsy matahotra ka. Efa zatra koa sady hatr'izay aza tsy matahotra ko. Sady mangatsika dadabe fa avy aty amin'ny dadabe matory. Aleo ampiakarako lamba eo dadabe raha mangatsika fa zaho any ambany any natory. Izay fa lasa. Inona reny hevitra fa tena tsy manaiky mory le kara iny? Aleo aloha matory dia hita eo ny abitso. Izao mpanararaotana dia tsy le raha matoy iny. Tena olon-dehibe tsy menatra. Mangatsika ho ny dadabe ohatry ny adala. Manao na kiny ilaina? Marika, salama lesy fahailamo manao ahoana? Tsy izany ke fa saika anontany fotsiny aho hoe roviana ho ary raha matono nosy vao mody. Fangamo tsy miteny aminao ndray aman-drenonao hoe amin'izao izay ny tonga ka. Nao tsy masika fa ianao mihitsy no manana ihany. Izay mihitsy eny ilay andrasako izay tsikitsikin-dry izay. Eo dia somokotra eo mamoaka entana. Raha endry ianao tsy manampy afa lozanao manadaly io fotsiny. Ka inona ary nanapika ndry ity? Eo lesy mba batao ifindra etsy ambony mihitsy latabatra izy tsy katsaka izy fa mavesatra be ilay tsy sakafo aho. Aisa? Zatra lesy a. Dia laha marina moa izany dia sambatra ery fa mandehandeha ohatran'izao fotsiny ke tonga ny ora fihinanana dia mody mihinana no mantana masaka. Fa ny anahy moa dia eo rehefa naterako vareo ndry raha izany no manahirana ndry. Ka tsy ny anahy ireny memo mampiferina ena fa ny dadabe Hubert koa nga tsy tadidinao fisiny. Ay tokoa moa. Ary ho marina hoa tsy masika be ohatran'ny taloha intsony ve ity? Fa maika ary miakizitina be ny teo aloko sady maninona? Ka lelo lesy izany resaka izany ho anay ihany a. Fa ho ny marina hoa e. Mbola mivavaka ao am-piangonana foana nga le namana la gendarme. Eny aky. Mba tara aminy angandry ity. Mba manontany mama fa sa tsy maintsy hoe tara raha vao manontany a. Fa inona tokoa aloha no tena mahaliana andriny aminy? Dia olona izay koa azy ary vesa. Inona ary dia miasa saina be ity? Vita ve izay nataon'lay e. Afaka moa dia lafa aleo aho hivarotra amin'izay dia misaotra mba nanampy anahy teto. Eny efa vitako ny nataoko. Fa inona ho any mampaisa saina anao e? Inona koa no hitadiavanao ny Kristiana? Aleo aloha re mba manaraka sady efa be olona be koa reto milahatra reto. Izany aleo manaraka tantaraiko anao. Izay mety amindry ary. Fa mila lazaindry fotsiny ny antony a. Efa hoe eno ako. Izay ary fa tena mbola mamerina misaotra anao nanampy anahy taty e. Anabaviko anindry. Ny hafa aza ampiana maika efa ndry. Andriamanitra, iza loatra ary andray niteraka dia fa maninona ny fiainako tsy manotovy tamin'ny an'ny olona. Maninona no izany miaina an'izao zava-manito izao. Efa tsy mipetraka an'ilany aman-dreny, tsy mahalala koa izay fitiavan-dray aman-dreny izany. Izao dia tsapako hafahafa fihetsika amiko izany koa dadabe. Haiko tsara ny tiany atao satria fitaovana entin'ny mampibaribary izany no tenany. Ny bebe izay tsy hay fotoana iverenany dia anao ahoana indray ny rariva. Dia inona indray no iseho any? Malahelo tsy te hody izany dia hijanona aty an-tsena natory. Ary maninona marina tokoa moa izany raha mijanona aty any matory. Fa maninona ny alina be ry karakely vao niala teny an-tsena? Ela ny pilina ilay famantaranandro tao ry dadabe dia taraiky teny
zao dia alina indray vao manokona. Amin'ny manaraka vao maty fotsiny masono dia efa mody fa aza miletika eny so maninmaniny eny ka nahirana eo. Eny rery dadabe ary aleo amin'izay aloha izany dia hanokona ary. Eny mety ihany izao alina izao satria reraka avy any am-pivarotana ny kiala kely io dia matorimaty tsy mare izay ambonin'ny tany ary tsy maintsy vitako androany amin'izay dia efa ela loatra izay ny andrasako izay. Aleo mba io ty amin'izay fa tena mitsiriritra fotsiny ko dia nefa mangoritsina sady izany fantako izany dia tsapatsapa dia safosafo. Tena ohatry ny matsiaro reraka mafy koa izany. Hoanina eny angamba ny sakafo dia misaika dia matory fa tena reraka ka tonga dia matory be zaho avy eo. Aza donona ilay fanafody rehefa maka tena ao Eny ô. fa mbola tena ho ela anga ilay izy eo efa amin'ny 7 alina nge izao ry kiala kely. Efa andoatra azy mihitsy aho fa miandry ny laoka ho ridritra kely fotsiny. Raha zela fa mbola mankifo maraina ka. Vita reto e. Tia ny sakafon'ny dadabe dia tia ny rano dia tia ny fanafody fa za tonga dia any amiko no hinana. Izay fa sy fava tsara ianao dia tafadry mandry. Raha maraina alaiko eo ireo vilia ireo alohany andehanako mivavy. Efa lasa fahazaranao mihitsy ry nylainy tia tsy miray latabatra ity Ka efa alina loatra koa nezy dadabe. Tsy fahalalapomby izany ry kiala kely fa adio masin'andro androany io toetranao io. Ndany manomboka rapitsa mody aloha dia mikarakara aloha dia matory aloha. Mazava aminao? Eny toko. Ary aleo amin'izay tsaitsaika moramora ao any amin'ny kiala ratsy sady efa reniko izay no fefa ny folo sy fefa ny alina izao. Teto ny varavarana lety ary mity nge izy izany fa angamo mbola mety le hiditra anato ka toa tena mafy be izy izany. Manonofy ary viasa ohatry ny misy misikotsikotra ngeza amin'ny varavarana izany. Andriamanitra isa resy izany sanatria hoe ka olon-dra tsy tafiditra tratrano dia ahoana inona nataoko mba hien'ny dadabe ary ve izany. Andriamanitra matahotra izany. Tsy le aza mandreraka mihitsy koa izany toa efa mendy mihitsy le fatom-baravarana ty tsy mety misokatra fa matsy ravina. Ary midraso hoe ohatry mary olona monina izany iza koa izany. Aleo hoe noko tsara eto amin'ity sisa maravarana ity feonisa ary izany ohatry ny eo tena marina feon'ny dadabe izany. Dia inona nalehany aty anefitra aty sa sao dia mba marary kosa dia mila fanampiana amiko nefy antanina ary ve sa vela koa alolo hoe nono ihany izay teneniny ka. Ty tao le tsika selahy iverina tory arifa mandaginina koa ty varavarana ty maiza mionona letsy laha fa hitantsika eo ny atao rapitso iza koa ary izany resan'ny dadabe izany dia izay fa lasa niakatra. Tena ohatran'ny tsy mazava mihitsy ka ary ilay koa matory amin'izay fa sendran'izay olona misy fahavoazana. Antaniko ary vele rangaty momba nireny tamin'ny alina ireny fa iny ty mampivandravandra ny kiala kely ty. Aleo rangahy antanina dia hita eo izay avaliny. Dadabe ve hoa tsy manahino zavatra fafy? Fa zavatra fafy ino? Tohatry nisy olona nandehandeha izany to andala tsara tao alina koa. Aza maniry loza ry kiala kely ty fa izy nandehandeha ao.
so dia verinao fa moramora zany dalohan'ny olona zany. io dia motovendrana koa le rangapelozitra ty. Eny tsy mora tokoa aloha izany izay aloha fa andeha hanokatra tsena amin'izay koa fa asotra raha ataondro eo. Andao ary azalany fa rehefa mipaikany amin'ny 5:00 tokony efa mikatona ny fivarotana. Eny dadabe arono ahy roviana maso bebe vao mody. Vao atelona izay ny lasa mbola misy efarany ireny vao miverina, mbola misasa rehefa voalevina ny razana, sady aleo aloha izy mba hoany sady hanararotraka vakansy ve izay fa lasa aloha malafosa be ry kalakely dia azalany fa ny tany efa tsy milamina. Lasiny dia inona amin'izay zany ny fikan'ny lary berany iny kosa ve dia ho alefa amin'izao fotsiny dia tsy sitraka ny voajanahary be iny kosa ve angitahita ambony lakana fotsiny hita. Aleo aloha atao tsara ny plan. Hitako ny atao ary maninona moa tsy halaniny raha mpisotroana fampatoriana sady ady mafy le voalohany fa mbola tsy mpilalao iny fa voazaza vao anaty taranja dia ahoana iza ny rahako mividy an'izany fampatoriana izany ihany nefa amin'ity zavo mandeha kely dia marary ny tongotro sa oka fa misy le ambony nampiasaina tamin'ny tany amin'ny hopitaly iny ato sady mba vaingam-panafody iny fa tsy le atsindrona dia ahoana aleo aloha karoko izay dia rehefa hita dia ho hita eo indray ny toyny ato angamby iny ato atao tsy ato ka so dia aty indray eo betsaka baty kely koa ato dia tsy hitako amin'ireo izay fiteritsa mpanambody so dia atao anatin'ity sarina karony ity reto kosa feno fanafody kaika dia aiza amin'reto ty fa mbola misy roa ty dia ahoana atao amin'iny ty zanga mahandro raha tsy izy ihany sa aleo fa tokoko le ambona mangazo ao dia araraka ao amin'izay antsarany eo ty potehana tsara atao vovoka mihitsy ianao rakalakely manahoana kiny ilay ary ilahelo no vao niakatra namotrina androany fananina salama lesy marika tena tafatory maraina tao za zao efa ela ny andro teto nyendrindri fa hoe so dia sahirana rery ao iny anabavika iny mbatan'ireo zavatra mafisatra ao ireo tena monjy andre aty tena mankasisaka resy mifavoiza tena lahy ndriko satra betsaka tsy maintsy manampy andry foana ny ahy avako anindry raha zahavana indray azany tsy manampy andry dia iza mitadiavindry anampy andry eo eny tsapako be ny lazay an'lahy fa na dia izany aza dia mbola mamerina ny fisaorana foana aloha avelao amin'izay alohany zany fa inona aloha le tsy nampahita tory andry alina ka nataraky ny fifoazandry tato ohatra misy tsy mahazavazava mihitsy lesy fa ohatra misy olona madile izany ho atao amin'ny lalatsara fanandrifo ny varavarako tao sady ohatrany misy ny sikotsikotra izany ny varavarako dia tsy nahita tory mihitsy any ala sara tsy efa adiva maraina ny andro fa ahoana koa izany dia ahoana ozy dadabe Hubert amin'izany manontany azy lesy fa lazay mifahaza maniry loza mony tsy moramora hozy izany fa raha araka ny fahafantarandry an'ilay izy nefa mety hoe inona na hoe izy tena tsy haiko lesy tsy hitako koa izay ambarany amin'izany mety reraka loatra ny amindray dia lasa mamorona ny saina avy eo ka aza manao reraka be fa aleo no dia aloha androany eny lesy mety izay tokoa somary ariva mantsy ary mariny vao tafody eo aloha lesy tia vitrinikeko isaka kely fa lasa tery be dia tsy misy hodonana mihitsy azafady eo ary
Dia aza manao alipoditsony ndry so maninny aty atseny aty tany koa ny zao tsy milamina mihitsy ary ny ilainy sady koa sao dia anaovan'ny olona kasiparany aty eo ndry izay mbola zaza vavikely io dia miteny aho hoe aleo mody aloha na dia ty andalana aty aza tsy fantatra tsony inge izay zavatra hitrany tena moa raha vao minimody ariva loatra ndry voarairay zery marika ka fa mbola tsy mivalilina foana re lasa fanontaniako momba ny naman'lazandary iny Kristian Kristian tokoa ny anarany fa lazao amiko amin'izay aloha nitadiavandry azy sa fa ny anareo koa veo aho vao mitady azy ny olona dia velao any izany fa tsy tiany iny izao na mitahiraka kilany mahajangany le anina iny vao tamin'ny lahady mihitsy sao izay revirevina anao velomasika fa hoana nga teny ilaindrimaka izy tao miketronyizany ndry mainao an'ilay varity tsy lesy fa saika anontaniako zavatra fotsiny izy konanjo moa izy zany efa tsy eto toeranako fa maninona nefa raha lazaindry any miantony tadiavandry azy zany tsy be tendry na hoe miaraka azy nareo hoe nga moa za afaka ny anakana ny fitiavandry fa inona resy zany efa nisy zavatra saika anontaniako azy momba fianarana moa zany fa ny lako tonga dia alefa lavitra be fisainanao eny ary izay aloha fa lozako ndry raha-pitson-draiky masoto mivarotra dia malafosa be dia aza mody alina loatra ilazako izy rehefa mifampiandro izay hoe tadiavin'ny ilaina aho ahy lahy eny lesy misatra indrindra tonga azy dadabe arina koa no nitaingana eo ampatana eo io mba nitsapatanjaka teto ary kalakely dia nahandro an'io mangazo ambony tatatrano taty io izany efa kely sisa nge zany dia ho salama tanteraka dadabe efa masaka zany izy io sa vao eo no nataina efa elony teo fa zaho raha efa masaka dia loary tao efa masaka ka manemy tsara tiry dadabe aleo loarako ary dia sady tonga dia manokona ny sakafo hariva koa mety izay dia mba tsy alina vao matory ohatrany tsy misy sirama mitsony nge aory dadabe zany sa hohanina amin'izao ty ndana mitsirika vetivety eny an-tsena aloha fa tsy lasy ty raha zaniko tsy dia tsara mihinana mangahazo tsisy sirama io sady mba tonga dia omana rehefa tonga avy any ianao efa mangatsitsika izy amin'izay eny ary zay fa lasa dia mba asio maso io laoka natoko ao io sao dia mba mahay ao ndany tena mety hoazy ny tatana izao mifanararotana aiza boka le fanafody efa nipotseriko teo tieny ary aloha raraka dia aroina tsara ifangaro zay sofa tsy dia misofina saingy izy teo ohatran'ny angidy nefa sina siramamy mpoty mangazo te avy eo koa zay fa tonga azy dadabe ay ty le siramamy sady nakavondronono tao koa dia amin'izay mba tsara ny tsirony ay mekely ary tsy hosorokeo izay any malaiky fa ty ambiny ty ataovy amin'ny ianao fa ohatrany matsaboka fafy izany moa tsirony ty mangazo tiry dadabe ataovy be siramamy fa mety nolo izy efa nialinandro natonga zany aty koa azy eo aloha mokely amin'ilay vovondronono teo mety izay marina angamba ty ary efa nijereny dadabe nga ny laoka tao efa nijereko retsy efa kely sisa dia manaingimbary matory roa be zany tsika androaniko tsy masaka mifidy ve ny vary aleo mihitsy matory aloha dia mba tsy misatra rehefa mifomarainy mba ampy tsara ny torimaso maiza ny loko izany tonga dia hoetiko any an-dakozia ny vilian'ny dadabe za aloha toritory kely jerijery vaovao ety ary to mbola tsy maninona foana le kiala kely ty samy miandry afriny vao mandary ty
otrony hoe mavesabesatra be izany ho ny bomasoko e. Ny ato kokoa ohatran'ny olona tia atory hafahafa izany. Aleona mankany any efitra fa tena mahavesatra be izany lohako izany. Fa inona koa izany zavatra mitoboko izany? Fa ino izao rikalakely a? Nilaina! Aleo aloha jereko any fa atao tsy mamaky io ilay kialakely iny a. Ao, tena nandaitra ilay fanafody ilay hoaza. Io kialakely fa midaboka eto an-dalantsara. Ka izany zava-boary. Alefa raha Hubert tonga dia batao a, dia aiza no atao ny action? Aleo rangahany amiko a. Ay, mahavesatra ihany ilay kiala taonako dia. Eo. Aleo aloha etsapatsapa fa tena mbola ao tsara izany bika izany. Tena amin'ilay mampasiaka mihitsy. Iza koa ary izany manapaka felinina izany e. Fa izy izany e! Ilay zalam-panary fako iny no tao. Zaho saika tapaka hatramin'ny lalan-drako. Ary aleo amin'izay aloha esorony toy ny akanjo manakotakona fahasambarany tony. Ao. Ahoana re ny amanany ity e? Mafy izy izany e. Aleo rangaro vitinany a. Zay. Nety manitra indray koa izany dia vary. So antoka volany eo fa aleo aloha andeha hibatan'izany re aloha kiry ny ilaina. Miveriny a dadabe avy fe dia milalao tsara tsika mianaka. Zay tavaverina sady arikala. Ary aleo hitsapa terrain. Ao, tena mbola gasy tety. Somary sarotrarotra izany lalao izany fa soa ihany fa tsy mahatsiaro izay amboniny tany ty. Fa mbola tsy mifofoana ve ilay kiala iny? Da mbola tsy retsaka mihitsy. Fisaka be daholo izany fantako izany. Tena natory loatra koa angamba. Mama, marary. Andriamanitro, fananina azy tsy afaka mamindra mihitsy za zany. Marary mangirifiry be izany koa. Nanina azy dia inona koa tony amin'ny akanjoko tony? Zavatra madidity. Dia efa maninona ny akanjoko ny rovitra ohatr'izao. Aleo aloha andeha hanao dosy nga dia hita eo a. Tena ohatrany tsy mazava amiko mihitsy izao a. Nanina? Tobo marary. Dadabe tsy fanina. Na olana dadabe a. Tena tsapako marary daholo ny tenako. Indrindra moa fa nyfanihako. Neny a, tata. Mijaly a. Very ny fahadiovako. Andriamanitro. Tsy rariny koa izay sady maty rariny. Neny a. Izany gogogo anelatrano an'izany ala Hubert. Mimany ala amin'ny angady ny arona. Izany miditra izany. Leragabe tsy fanina. Marenina teo ry kialakely ty a. Marenina fa makarenina. Nampianarina ny lalao. Tsy fanina. Lehilahy lehibe tsy fantahotra an'Andriamanitra. Nantony. Dia mivazavaza eo raha tsy tao taperiko amin'ity ny aity. Hitan'ity ty antsy ty. Lerako amin'ity ato ty. Vazavaza ihany eo. Finoy e! Finoy! Aleo koa maky!
Inona tsy mombola antony tokony havelomako iny. Ianao ray be koa mahavita mampiatra biby amiko. Tsy matahotra an'Andriamanitra. Mangina teo aty fiala mipetsipetsiny ty. Angina fa matoa mbola tsy vonoko dia mbola mila milalao aho. Mazava kiala todobitany ty mba mivazavaza amiko eo. Matoko eto ty fa ataovy misy malazo zao zava-mitrango zao akoatratsika nge. Pahataperiko ato ny ainy ty miteny aty azay danange ataovy reko aman'olo le mpamfatiny ty voavatany reko zany sady tsy sino an'ity zany koa ani olona marary malemy lohalika ave. Lasiny mivarotra e miandran'ity nikanja malalaka arariva sady mba tsotra ny vato tole alina fa mba mihetsika am'izay. Marary ny tarehako. Tsy vanina dia voly. Monomonona ihany asa mbola ampiana le teo e. Mbola tarany fondray ndry manaona Salama letsy efa ela angailany teto. dry ary fa maninona koa ty tarehandry mangana be ty dia fa maninona koa ny bongo maso be ohatran'izao fa risina ny ilaina. Tsy natoro misy raisy ala fa renjera tenana tena mafy tarehako io. Fa ahoana fangatsy ny jery lalana dia ahoana ozy dadabe ibera tamin'izany. Marary marika. Inona moa ny ataony io? Aleo ka aloha izay tena ohatrany tsy mampino izany hoe io no mampitomany andry ohatranao hoe misy ratra lany izany ao amindry ao laza ho fatoto tsara ny andry eo tantarao amiko aingana nanino ndry Efa hoe marary manotarehako dia izay mampitomany anahy. Tsy mandatsony izao ira mamela trasy eo. eo akifa tiany kristian foana ny io e. Sady izay anefa niresaka ny momba andry dia ohatikoa izy amin'ny sabotsy izao. Aleoloha ilay zanokatra tsena manao iny landro amin'ny tontolo. Tsy manao ninina fa hoana Soa mba afaka manao namako eto aloha ilahy dia za tory fa tena marary be daholo ny vatako ny lohako. tsy maninona izany fa afaka mijanona ka atoroy fotsiny aloha izay tokony ataoko dia afaka matondry ary aza mitomany tsony fa jery ao anie ny masondry voaka raha eo misotra lesy fa inona loatra ny mahazo an'ny ilainy ity toa tena hitako mitomany amin'ny fony manontolo mihitsy any izy sady efa tena hely izay vao io vao nahita torokely io fa misy inona azy ohatrany tsy mary izany ny zaiko fa zazavavy matanjatsaina be io sady tsy biko retaka izany fa tena marary azy matoa izy ohatran'izao angamba tena mbola tsy nahita azy nanao ohatran'izao mihitsy fa naninona renao ny ilainy ary sao dia mba niaraka izy kristian dia miady ohatra nefa kristian izao ohatra ny resak'olona vao isery zaniko dia ahoana koa io tarehany mangana be io tena tsy haiko ka marary be fotsiny haiko mahita azy ohatran'izao. Nilaina fo aza amin'izay fa efa amin'ny efatra arivana izao e. Tena azo tory teto marina firy ilay izao andro izao efa amin'ny efatra ho tsy mikotabaiko mihitsy aloha ndry fa navelako natoro tsara teo fa tsy maintsy mifoazoko kosa nefa satria ny andro efa ariva sao dia taraky alina be atio sady efa amin'ny efatra sy fefany ariva koa izao. Izany ve tena miala tsiny ary marika fa mifatsika teto an-tsena teto fotsiny ianao no ny adalako tena miala tsiny aminao ka indry azy anie tsy salamy ahoana moa no anajanonako ndry reto misaotra fa tena manana havana tokoa manana anao ohatry ny manana mpiray-tampo mihitsy azy
Tena mankasitraka ilay Somarika. Tena mankasitraka. Oaka izay ny fisaorandria dia eo misy vary hoany. Dia reto ny vola lafo teo. Mila mandeha mody amin'izay aho mantsy. Aika ho tokoa ilay mpiandry tanàna ao. Izay dia mirary fahasalamana ho andria dia aza bety mantsono hoe. Lesy misaotra. Ary efa nandalo teo ve mpaka versement? Efa nandalo teo daholo. Tsy mamoaka vola intsony ry fa tonga dia efa vola mody daholo reny. Izay fa lasa raha-pitso indray tonga eo manampy indry. Veloma Marika. Veloma kia ary aza be sientoto ohatran'io hoe eo fa tonga maraina indray raha-pitso dia afaka mantoro indray ndry. Ay, tonga ny sakafo. Indray ilay anty tsy mivatotrovany ty. Ina tsara hoe zangongonono zary kalakely ty. Hoanina ataoko laoka e. Dia ino ny fangarony? Trondro maina sy anamalao. Ary ndana andrahoy amin'izay izany ny sakafo amaky atory e. Inona ireny ataoko Andriamanitra? Mangidy loatra izao ianako izao. Mba hisy ino afe ny olona raha mba mitaraina. Mijaly aho. Oviana goazy bebe vao mba mody. Bebe aho. Mijaly aho fa mody ianao. Neny aho. Alay vao tia. Efa mivalaonjana sady ny tenako manotory vao maninika hoe atory. Olona tsy masaka foana ve izao ry kalakely a? Efa mainka ato ny kankana. Efa miandry vary ritra sisa e. Rehefa vita izay atokony ao dia aningeny kely raha mangotraka ao aloha navaoko fanafody. Ie. Azadinona mitondra rano makatỳ mba tsy hivezivezena indray rehefa avy eo a. Ty ny sakafonao. Za tonga dia haneny hevitry ninana dia any. Tiako ny rano. Fa ny kalakely ty nga mitoron-doha. Miara matory amin'ny fitampandrinana eto ty fa haninina any. Dadabe a. Ino? Tena mba oka re izay a. Fonana nisy tsy nefy nataoko taminao fa mba avela ho atory haneny hevitry ihany. Amengafy alay lafiko falatianao. Marinina teo fazany tomany efa ngato misy maty. Raharaha izany efa hanina dia avy aty ty matory. Manome hafanana. Fa maninanao dia sombasombaina ohatr'izao e. Sa no isa mianatra amin'ity tranonao ty? No sa mipetraka ato aminao ato? Mba matahoran'Andriamanitra ianao ry dadabe a. Sa ny tanànakao e. Anao ny izy dia malaky fa miandra e. Azadino ilay tambaviko ao Tandre so manao fihetsika hafahafa amiko eto fa dia gorobako amin'ity antsy lavalely ity ny tendra kely a. Avy eo alevitra ohatran'ny mandevina rika. Tena tefolo velona ty. Tsy ireo izany ho izao tena no mitranga be rehefa mijery misy. Dia hiandry fotsiny sy ataony eto izany. Tsy hanohatra. Nefa raha hanohatra dia maty satria tena vita letsy fanio ny kapany tenako amin'ny antsy be iny. Raha eo, inona rehefa ataoko e? Avetsy amin'izay ry kaladonina kely ny dadabe ty a. Ary sory ihany toy. Andriamanitra, menatra, magitagitaka vatako. Tsy misy anatra amiko mitsy lalaka be tsy fanity. Peteny a. Raza mifikifika ohatr'izany io fa tapahako amin'ity ny tenda. Sa efa tsy teo vela intsony. Etsy. Ary etsy fa torina aloha ny tanana sy ny tongotra sao mitsipaka eo ka olozany anjoa. Zay. Tiako ny ary efa mora tenenina tahaka an'izao mba hiondritsy ndro jereo anie izany atsarany be. Dia antsy fotsy a. Matahotra nefa sao ravarafana neny antsy matahotra be iny. Neny a. Afefena.
Kalakely miarina amin'izay eo ndana mandeha mivarotra fefa maraina be ny andro. Marena ny andro. Miarena amin'izay teo brianamboary kafe ahy dia mimana dia mandeha mivarotra. Manintona moa izany raposiniko an'ilay tsy manjary ty dia andiso anavy Andriamanitra ny ataony anazy mba tsy rariny. Mbola mamerina amin'ny kalakely aho tandremo ka hieko be tantara man'olona fa dia ahita ny Hubert tsy misangy fiainana atao atranaty tsy aparitaka ny velany mihitsy. Izay efa andeha ho any an-tsena ary aza be koretako ohatran'io koa fa mahasaro mpisain'olona na olona tsy tokony alala raha lasa manontany inona n'iny hoe misy inona lasa Hubert io tavanao dia tsy raiky be koretaka eo ary dia famboary ny saina fa taka an'ireny foana no ataontsika manomboka izao na tonga eo azy raha matoa mahita fotoana ilalaovana foantsika sady kalakely koa efa tsy mianatra raha teo. bibilava sy nambotra ankizy tsy tanànan-dranotra tsy tongotra etsipaka saingy tsaroa fa misy farany avokoa ny ataonao rehetra ety ambany masoandro. Mety kely ery tsy atohatra anao fa ho alefahan'Andriamanitra aminao lehibe ifanandrina aminao tadabe aza be kabary fa lasa mivarotra aza mody alina be any le ohatran'ny maliny zao tena nety tsara ny fidena. Mbola saiko ampy marika ary ve no mahazo ahy nefa tomenatra ihany ka aleo amin'izao aleo rehefa tonga bebe dia izy ny resahako amin'izao azo anazy izao infanadia izao tenako aza dia kiriko amin'ny tenako fo simbasimba tanteraka ny azo tsy misy dikany fo vetaveta. dia ahoana ry zana-domoina kelyn'ny dadabe raha vindriko aloha alaina fofona haingana. Milany ianao ry lerangabe ty ary aza manelikelika takany moa avy aty amin'ny dadabe azafady ianao anengenako sakafo ay mandana ry ataingeno sakafo dia avy eo mankaty amin'ny dadabe lelanitra tsy mahay miaina amin'ny folo raha leo eo ondro bebe vo tonga enganery lanitra mba ho tonga dia ota izy fa tsy matory miandry maraina ny Andriamarika aloha tsy lasaina amin'ilay antodozy io izany fa raha vao manao fiatsika fahafa io dia hoitan'ny olona eo amp'izay fanararotina nataonao anazy efa misivy alina very kalakely mbola tsy mambary foana ka miandry an'ilay loka ho masaka tsara dia vono io jiro mazava be ao latrano io fa mitaratra manahirana. Ie aleoloha avy misakafotsika dia vonoako io za sady mivezivezy manary rano antso sao itsapasapa maiziny eo so vonoako izany io ka amin'izay rehefa tonga eo bebe ka mitazana ty dia mahita ny mbola mirehatra dia afo dia mody fa tsy mijanony tapitra tretoko mifanararotanao analerangabe tia. Efa masaka ve efa manaikitra za toromaso zany tsy kalakely efa mandoatra azy za io angany ianao ty vary dia tetony rano fa inona tamin'ireny tengreny moa tsy azon'ny kalakely hoe ady amiko kalakely mihinana sy mandrika aza ataon'ny kalakely izay mampiakatra ny tambafo eto mbola voaka sakafo kokoa ka toy ny mazatra tonga dia isory ny akanjo efa tsy ho avontsonga bebe ka dia efa eto indray izany vononina traireo izany izay areo aloha afatotra ihany ka eza koa zao mandona amin'ny andro efa alimbe sapa misasasatra ny miaina avy any eo aloha ndrery-domina kely fa lasa aloha dadabe jeran'izany sasatra ny miaina izany izy zao za ihany Hubert ary ina koa ty materatsemboka ny lerangabe ity tena ibebe izany aleo ihany tsy vonjo mafy be fonjeo isao fonjeo fa misy inony aizy ny ilainy izany Hubert eo leonao ry marika midira ty
fa aive anao tonga andrano fa neveriko fa milady ange. Mialahy ianao fa zabana anao varavarana fa mila mahita ny ilaina io ety miditra io garaba io ry marika. Ary ohatrany na eny ny feon'ny ilaina anie za miantso vonjeo raha matoa e. Reko mihitsy zany. Azafady ianao ry lerangaty a. Ny ilaina aizy ndry. Vonjeo bebe lanitro fa hoany zao fa maninona no fatotra mibridany eto izazy ty. Tsy zany fa aza mifafafa eo mandehana itsofoko ny olona ry marika. Angany ianao fa tsy lozanao mivandravandra eo koa. Tena losa, tena tsy napoiziko. Lahantitra maharikoriko tsy vanona. Aleo aho ody ampilazany eny an-trano aloha raha matoa. Vonjeo re olona o! Vonjeo! Ny zanako e! Vonjeo re olona! Zany fa efa mivoaka ny olona e. Ny ilaina dia afiriana zany ny ainanao an'izao tato. Esoreto bebea vonjeo tadra fa misy antsibeany amin'ny any nandrahony any aho faty fa miantso vonjina mitaraina aman'olona. Efa ho ivelany ao fokon'olona ka marika koa efa lasa ny atso ny dadatoy any amin'y zareo eny. Tena olona tsy manjary ianao ribera, tsy napoiziko. Ay ianao mody malemy ity ka anafenana ny herin'ny devolinao dia zafinao zao zanaky ny zanakao vavy dia sahanao atao an'izao lehilahy tsy valina. tena mifona nonosy mialatsiny fa io re olona io toa dia tazony Raha matoa bebe vonjeo bebe ry marika efa midaboka amin'ny tany izy mitady atoa. mandehana aloha ndry mikanjo. Efa voatazo mifokony olona nentina any amin'ny zandary any le rangahy iny. Raha matoa zao tsy maintsy hoentina aingana any amin'ny dokotera. Aingana ndry nandry koa aza mila makany amin'ny dokotera. Fanina Eo aloha ry dada. Batao raha matoa dia izahay batan'ny ilaina. Safotra koa mantsy ty. Aiza taro izany efitra misy an'zareo izany. Madame Laurencia? Aty? Aizy mamizany ry marika. Tena nao ahoana? Fa ina marina no tena zavatra nitrangy. Moramora aloha ianao fa hôpitaly eny ato e. Mila fahanginana. Andao mivoaka ery an-tokotany ery dia eny miresaka. Eny ary dia aiza koa izany ny ilaina. Efa izao ve ny fahasahiranana dia mbola mihiriry velona any an-trano any koa. Sanakaiza samy ambina ny dada. Ka izay ny nilazako aminao hoe andao aloha tsy ao ahy ho ery ivelany ery dia eny miresaka e. Eny ary ndao ary. Ka sokafy tsara ny sofinao. Miananao fa aza dia manao sariteny ela be eo e. Nisy maty tany ambanivohitra. Dia nidina namitadidy tany dia raha matono nosy mba amin'ny dada sy neninay. Dia nilaina sy dada be Hubert rery foana ny tao an-trano tao. Dia izaho moa nanampian'ny ilaina foana isa-maraina satria misy zavatra mavesatra maromaro ao an-tsena dia tsy zakana. Eny dia inona ny diran'ny mama amin'izany? Accident dia mivarotra ny ilaina izany. Aza manapa-teny aloha ianao e. Nanomboka kotran-dranomaso ny ilaina sady bongo-maso ihany koa mandeha miakatra mivarotra iny. Manontany azy lazainy fa tsy ampy torimaso izy. Misy fotoana mangana ny tarehany fa lazainy fa mijery izy. Omaly alina ny tonga ny avy any ambanivohitra. Atery moa dia hoe raha matoa mantsy fa mbola mirehatra ny jironay. Dia nasainy dada nanatitra azy tonga teo ambaravarana izay efa ho atsasakadiny mahain'olona miome hafahafa izany nefa tsy namotrano. Avy eo nitrerona mahafiry dada be Hubert hoe fa izy izany sady nanokatra trano izy. Taitra tsy nahetsika ataony latsaham-baratra teo am-pahitanana izy Ramatononosy. Tampoka teo misy feonkika ny tomaly miantso vonjy. Taitra Ramatoa ka nitady an'ny ilaina. Aizy ny ilaina. Ary avy dia niditra na dia niezaka ny bahanany azy dada be Hubert. Inona ozy ianao fa ny ilaina ny boridana ny fatotra tongotra matanana no hita teo. Andriamanitra
ny zanako. Miantso ilay dokotera ty izany fa andeontsika aloha anatiny. Andavare. Kare izay Laurancia. Tena aoka izay fa tombon-dalana ny azy. Sika rehetra ny mbola tsy maintsy hody any avy. Miverena mama, marary loatra kosa izao e. Miverena mo mama, miangavy Andriamanitra. Sary alaina dia mba havereny mama e. Mama. Aza mandidy an'Andriamanitra ohatran'izao na dia mafy izany manjolo Laurancia. Izy tsy mampitondra an'izay tsy zakatsika fa zaka ihany matomso eo izao. Mila manaiky isika. Mety izao koa ny lalana voafaritra sy voasoratra ho diaviny. Eny tsy haiko inona ny tokony ataoko. Tena tsy tompony tenako intsony aho. Matsiaro very, ny reniko maty, ny zanako sy mba tanteraka. Ny raiko indray ray tsy vanina, tsy matahotra an'Andriamanitra, tsy mba matahotra izay atahoran'ny olona. Andena very ahy, very ary marika. Misy ny tsara aloha ianao e. Andeha jeran'ny ilaintsika. Tsy tokony mampisofihetsika na fitena fahafamina ianao. Izy izao no tena sy mba tanteraka na ny sainy na ny vatana. Mila tohana sy fitiavana avy amin'ny orina izy. Ary aoko izay ty ranomasy ty fa efa ty ny hevitra misy azy. Ao, tony tsara ianao a. Eny, efa hiezaka, tena miezaka. Neny, masika. Aza mihetsika mahery aloha ndry e. Manao ndry ato. Zao lesy, zao sisy. Menatra na ny voakan-trano ary. Antiako izao tonga dia maty afa tsy velona intsony ohatran'izao. Aza miteny an'izany ianao sombiny aiko. Marina e. Toa manisy ho fiantsonao aho sombiny ainy izany. Aza tsony ohatr' izany atsoy amin'ny anarako aho. Aza manao an'izany kosa ndry. Tsy niaritra ny aretako ianao ry marika dia miangava ianao tsy hanome tsiny akory. Raha mba tsy natakalon'io ramatoa io lehilahy fantaizany tao mafifeheza foana dia tsy nisy ny ohatr'izao. Marina loatra ilay teniko hoe tokony maty aho. Amin'izay ny tsy manome fahasahiranana anao koa e. Raha izay eritreretinao tsonoko ny momba nafa efa izao sy lerainy beko sisa no fameno hoe tsaratsara aminao tsy mandalo ety amiko ety izany tsony. Tao maneso amin'ny fahatongavanao ety hoe mba manandreny ihany afa izao. Sao ny hafarany. Oaka moko izay aho. Mifona ny ilaina, mamela ahy ianao. Zanako tiako ange ianao e. Ary izao kazo mihitsy ny tena anisany antony sy ny rahantsika ny aina. Matahotra sao dia hoe voararotiny iray kely ianao. Rehefa ndrisy fa dia sao. Ny ilaina. Tsapako hoe tena marary ilay mahazo anao. Fa na dia izany azaky tsy ho verin'izay tsy ho mpianaka foana nareo. Ianao zanany ary izy regninao. Tsy hoe fiarovako azy fa mety izay no mba takany dia ny tsy ampiarahany miaina aminao amin'ny ray kely. Kinanjo, iza no mahalala izay ompony sy izay volavolainy isainy. Iza moa no nanapo hoe dadabe iberana no navita an'izao e. Tsy fotoana fanomezantsy intsony izao akia. Izao nareo no tokony mba manambatra hery, mifampizara fitiavana. Miala tsiny raha hiteny an'ity teniko ity na dia mbola zandrinao aza ry Laurancia. Fotoana izao anehoanao amin'ny ilaina fa manana reny izy. Omeo azy sy atolory azy izay fitiavana tsy niainana hatramin'izay. Tsarovy a, fa raha nareo aza ny tsy hifankaty, iza moa no hizara fitiavanareo? Iza? Tsy hoe manao tsinontsina amin'izao manjoanareo izao akory fa fotoana izao ahafahanareo mifamino tsara. Aleo mihitsy aloha amin'izao ry marika. Araiza ilay reniko. Ilay niay antiny foana. Aizy bebe. Maninona mora tonga dia lazaina azy ny marina hoe maty mamy. Amin'izay izy mba mitodika amiko ihany.
Mbola jabonaka izy ataovy aloha izay atsara sy ahasalamandry izany ny ilaina. Aza andangana tsony izy ry marika. Ny ilaina maty akimama. Lasa ianao mivoakany raha matotsy misaina dia mbola irinao faty koa izany izy. Inona koa ary ty ataonao ry Laurancia? Tsy izao ilay niteneniko taminao tao an-dala tsara tao. Aleo fantany marina ry marika. Marika, fa io tena marina ve izany? Marika ho inona indray anao fotsiny fa tenenao anazy marina. Matoko ve bebe? Tsy zakany loatra ny nahazo anao dia niteraka fahatapahany lalandra tamin'ny lohany izany. Dia izay no nahafaty azy. Eny kia, maty izy. Mila matanjatsaina tsika velona fa tombon-dalana ihany ny azy. Atsia! Tsy manaiky an'izany fa maninona no izy no maty? Okizay kiny ilaina. Okizay. Avia ty izany zanako izany. Milahy ianao aza mikasika akory. Izay no ilaiko manao an'izao. Tika. Mata raha matono nosy. Dadabe Hubert moa ve ahatra firinana amponjany tamin'iny daroka nataon'ny olona azy iny. Laurancia indray hitako tena maharary azy ny nataon'ny ilaina saingy tsy mekitra iny izy. Mbola tena ao anatin'ny ratra lalina izy moko mbola tanora fanahy. Mbola mora tonina. Moko tsy vidiny ho azy izany. Tsy mbola takatry ny sainy ny antony nametrahan'ny Laurancia azy tamin'ireo ray aman-dreny. Ny ilaina indray moa dia tena hita misoritra ivelany mihitsy ny ratra lalina nahazo azy. Tsy menatsiny izy raha manao an'ireny fihetsika ireny fa tsy tanontsony izay sarongotany. Anahoana ny hoaviny? Tena hoe namela ratra lalina ilay rangahy. Gaskitan Taragas. Ratra lalina. Nosoratany Alondrano. Arliva Zoma Mirina. Mirina Arvony Tsiaro No nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nanatotosa miarify. Ratra lalina.